Miarabantsika rehetra manaraka ny vaovao atselatra indray. Omenantsika indray ary ny vaovao faraparany mahakasika ny Fredia amin'izao arivariva izao. Tao amin'ny roa latolakandro teo moa no efa nivoaka tany an-dranomasina i Fredia ary raha manodidididina ny tamin'ny efatrora teo zany dia tany amin'ny 1.7 kilometatra atsimon'ny Morombe no misy an'ny ivony. Zany hoe ny fohibeny izany tamin'izay fotoana izay dia nahitana fianana ny heriny ary teo amin'ny sokajy atsotsika hoe perturbation tropicale zany izy manodidina ny 570 kilometatra isan'ora zany rivotra miaraka aminy ary ny tafiotra dia 550 kilometatra isan'ora. Ny tombatomana antsika dia tsy soivana fa mizotra miakandrefana hatrany mamonjy ny Mozambique any amin'ny Afrika zany ity i Fredy ity ka nahitombo aza zany ny heriny atao anatin'ny andro manaraka dia tsy akasika ny nositsika intsony izany. Vokatra izay dia foana avokoa ny filazana loza rehetra mahakasika ny Fredy zany manerana ny nosy. Raha ny toy ny toetry ny andro kosa no tsotsorina amintsika dia averina foana fa mbola misy fiantraikany amin'ny mahazovana ny rivotra avy aty atsimo andrefana zany ho an'ny avaratra andrefana ho an'ny rapitso dia mbola mitoetra ny oram-balatra zany amin'ny ankapobeny ny tapany avaratry ny nosy ny ampovoantany manontolo iny eny fakatra aty amin'ny morotsiraka atsinana nosy aty atsimo kosa no maina aorin'izay kosa ny zoma sabotsy dia ny andro maina aloha amin'ny ankapobeny no miverina raha ny vinavinantsika hatrany. Dia izay indray vaovao misaotra anao nanaraka izay hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray veloma tompoko.